miarabatsika mpanaraka ny resadresaka zay fanaovana eto araky ny zay fanampanantenena benibeny moa rehefa misy zavatra lehibe mandalo amin'ny firenena dia tsy maintsy mamoaka hevitra tsika ary koa mezaka koa androany zany tsika maneho an'ireny ampamoaka zay natao reny araky ny lazaiko koa moa zany dia hoe misy solombavam-bahoaka manorina zavatra toerana amin'ny toerana zay tsy azo andrenana zavatra zany hoe misy construction na bazar zany ampovoan-dalana zay projet siady izy io zay aseho antsika rehefa aveo ka eto zany tsika misampanandalana ny anankiray mandeha miankavanana zany mandeha antsantia io zany miala eo amin'ny 60 metres eo zany misy bazar ampovoan-dalana io ho hitantsika mo rehefa aveo dia le mahitsy iny zany mandeha amin'ny aéroport Amborovy ny aéroport moa zany eo amin'ny 200 metres eo andeha hoany zany tsika amizao dia mba amizay samy mahita tsika mba tsisy hoe inona moa ty ilaza koa fa hoe affirmation gratuite na forona na hoe tsy fitiavana na fanenjehana ihany koa dia aleo zany aseho zany zay bazar zay reto olona reto moa zany mivarotra amin'ny trottoir reto hitantsika reto dia io koa zany salame akory tsika o merci ino problème tsika ino problème tsika ty ino bazary awa andeha resaka ny bazary tsika io mihitsy ny mamponzao ewa ndao merci izy io zany hitantsika reo le olona mivarotra amin'ny trottoir reo manodidina antsika reo dia trottoir avokoa dia miroso foana zany tsika mahita fa miatery ny lalana satria ny trottoir rehetrarehetra lasa nanaovana construction ka io aloha io zany eo amin'ny 40 metres izy tia dia misy bazary natao ampovoan-dalana hitantsika io zany hoe ty toerana ty zany ancien piste eto Amborovy zany hoe lalana midadasika be izy tia sady mety anaovana avenue be dia be ny projet mety atao eto fa nefa tokony any amin'ny sisiny zany fa tsy ampovoan-dalana io zao hitantsika iny fiara mandeha amin'ny sisiny ankavia dia io izy lasa tsena izy tia dia miaraha mahita zany izao ny zavatra misy eto io zany le bazar io ampovoan-dalana zao ny afaran'le lalana zany nasina bazary eo ampovoany Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, Préfecture de MAHAJANGA, District de MAHAJANGA 1. Personne responsable des marchés publics. Objet, travaux de construction des marchés d'Amborovy dans les districts de MAHAJANGA 1. Convention 001/02 SIAD MAHAJANGA 1. Financement ressources propres internes. Compte 2138, délai d'exécution 75 jours, date de début des travaux 31 juillet 2023. Mbola tsy vita zany izy io nefa dépassé lavitra zany 75 jours zany. Titulaire Tovoson Joelson entreprise Rajoely. Zay zany no misoratra eo. Raha tsika mahita zany fa mandeha ankavanandalana zany tsika amizao. Io le izy io le izy. Io le bazary ampovoan'ny lalana. Io lalana anankiray dia iny lalana anankiray koa. Zao ny fandehany. Zao no fandehany ty raha ty. Ka tsisy olona afaka ilaza zany eto fa hoe tsy amoron-dalana ty bazary ity na koa tsy fitiavana na fanenjehana no anaovana an'izao fa dia tena purement zany fanimbana tanàna. Zao ny zava-misy tsy tako afenina zany fa ampovoan-dalana izy io. Zao ny aty malalaka tsara zany hoe zany eo amin'ny 40 metres eo zany io arabe ity afaka anaovana avenue ity
ary afaka avitana projet BDB fa indrisy tsy afaka manao an'izany intsony tsika satria io efa bazary ny hitatsika eto aloha ty izy io rehefa eto zany ianao afaka misafidy mandeha ankavanana anao eto dia ato ny ankavia zao ny fandehany ka eto moa zany tsika iresadresaka eto tsika makasika ny inona moa ty zavatra misy eto tapitanan Mahajanga zao zany defa karazany ampamoaka efa nataotsika fa nasiawantsika fotsiny hoe io izy fa tsy zavatra foronina izy io mbola endriky ny resaka hoe abus de pouvoir zany amin'ny fomba ahoana moa anao manao construction eo ampovoany arabe zany ange défi zany amin'ny fanjakana raha tany misy fanjakana zany normalement tsy misy construction ampovoan-dalana zany fa eto moa zany zao mangataka an'le député tompon'le projet hitondra fanazavana hoe inona ny antony nanaovana an'izao bazary zao ampovoan-dalana eto hoe tsy lalana ve tia tiany lalana mandeha an-tsantia zany tsisy ankoatran'tia raha mbola andehany an-tsantia nareo dia tsy maintsy tiany lalana ato ambadika ato zany ny aéroport eo amin'ny 200 mètres janontsika moa zany zay fanjaratsika zany samy manadiady atsika mety sa tsy mety zay za sura fanjakana tsy oro-tany manana tany betsaka ny fanjakana BDB zany eto Amborovy ary mbola afaka manao réquisition ro raha tianao an'izay fa nefa tsy zay ny zava-misy fa naorona ampovoan-dalana ity bazary ty izy moa ny tompon'ity projet ty fa ny vice-présidente ny assemblée nationale faritany Mahajanga député ny Mahajanga 1 député Nina secrétaire national ny antoko TGV zany hoe izy moa zany no miandraikitra ny TGV rehetrarehetra ato anatin'ny faritany Mahajanga ary izy koa no lehibe ndreo solombavam-baoaka rehetrarehetra ato anatin'ny faritany Mahajanga io moa efa lazaiko foana zany mandroso Mahajanga izy no mitondra an'izay tsy mandroso Mahajanga izy sy ny ekipany no mibaby an'izay hitatsika rehefa nendrena ministre regny no maly dia tsy afa miala amin'izany koa izy ary zay moa zany anisan'ny zavatra ho resahintsika koa zany amin'ny tapany faharoa ty no maly zany nisy ny fanendrena ministre misangana ny gouvernement Tantsay amin'ny mandat faharoa zay salama zay nahitatsika andreo ministre zay maro de maro raha tsy laza mety any amin'ny 2020 angambany raha tsy diso dia ministre manerana ny inona moa ty manerana Madagasikara voalohany aloha félicitation reo za aloha dia malalaka ny fomba fisainako Andry Rajoelina no filoham-pirenena ary Ntsay no premier ministre lehibe ny gouvernement fa ny zavatra natsikaiky moa zany dia zao hoe tsy misy ny solotena ny faritany Mahajanga ao anatin'ny gouvernement zay njoro mariana tsy voazao fa faraparany mandany Ntsay zany dia efa tsy nisy ministre avy aty amin'ny faritany ny Mahajanga raha tsy anankiray fotsiny ngamba ministre ny enseignement supérieur zay dia zao tsy misy mihitsiny tsy misy io dia anjarany rehetrarehetra zany mba mandiny tena amin'izay hoe inona mahatonga an'izao amin'ny fahitako azy aloha dia zao tsy diso ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tsy diso ihany koa premier ministre Tsay Christian azadinonareo fa premier ministre io zany efa tonga teto nampiavana ny samy TGV hitatsika reny ady micro reny ny fifanalamba-raka entre ny samy TGV zay ny fanaovan'ny député Vepanina sy ny gouverneur zay nahitatsika fanalamba-raka du siècle angambany azo ilazana azy hoe lehilahy be zao mijoro zao nararaka lamba imason'izao tontolo zao fanalamba-raka zay nazo ny gouverneur hitatsika reny hitatsika ary mbola tsy mikatona ny fery amin'ny samy TGV zany raha ny eto raha faritany Mahajanga adiny Vepanina sy gouverneur ny izy moa ty Sofia général Lélisson tsy fifankazahoana amin'ireo député maro ato anatin'ny faritany Mahajanga hita zay zavatra zay nefa izy no lehibe ndreo zany hoe izy ny tokony mpandrindra izy ny mpandamina izy ihany koa ny mpampiavana nefa dia manahirana ny milaza azy za fa tsy laza zany amin'ireo tsy fifankazahoana amin'ireo mpiasa-panjakana maro eto ny fampitahorana ny kizaozao zao hitatsika zao
PDS no mpandrindran'izao sy ny préfecture nefa dia zao ny zavatra misy matoa misy zao misy ny abus de pouvoir eo indrindra zany tsika azadinonareo mahavery fitokisana andreo TGViste zany aty amin'ny faritany Mahajanga isany mety gaga nareo fa inona no mahatonga anao miteny an'izao hoe inona tokony hidiranao am'zany hidirako am'izao raha pirenena izy ity voalohany faharoa faritany Mahajanga aty zao zanaka Mahajanga fahatelo tsy afaka hitazapotsiny eo amin'ny raha pirenena na dia tsy lany ny olona nitoananay tsy matoky intsony izy satria zao fandehany zao ve ny lohan'olona zay mitondra ny tanàna Mahajanga aty province ny Mahajanga mihitsy manao manorina bazary AMPOVOAN-DALANA ahoana moa no inoany filoham-pirenena fa olona tahaka zany zany mahavita hampandroso an'ity faritany Mahajanga aty raha anatitra dossier ve izy dia inona ao an-tsain'ny filoham-pirenena ianao zao nanatitra dossier nefa na zavatra ataonao aza tsy mifanaraka amin'ny mahampitarika anao fa tsy ho resahintsika igny olana arabary zay navoasaringotra an'ireto olobe zay heverina hoe olobe mpitondra teny mason'ny filoham-pirenena aty amin'ny faritany Mahajanga eto amin'ny faritra Boeny zay avoasaringotra ao anatiny famotsiana famoahana vary simba loha avy am-poro Mahajanga ninninona ny fanazavana ataotsika zany tsy afaka elana ny zavatra igny ary manala baraka ny filoham-pirenena hoe filoham-pirenena mihitsy iny no voaspotaka amin'iny hoe olona zay farany atokisany reo indray koa zany no tafiditra ao anatin'ny fanapoizana vahoaka zay zavatra zay zany raha ny tany mandroso raha tany ivelany condamnation à mort nahazo andreo olona reo henatra ho an'ny fitsarana na ny fitsarana mivadibadika am'izao raha teny Raoul Dinina iny teny ministre ny fitsarana dia nilaza fa témoin reo olona reo na dia tsisy maharesy lahatra antsika zany hoe ahoana moa olona nanao sonia namoaka an'io vary eo avy ao amin'ny port reo ndray no lazainao fa hoe témoin magaga ihany zany zay zany le lazaiko teo hoe tena hoe si logique zany maheno an'izay hoe témoin reo olona reo nefa namoaka an'io vary io avy ao amin'ny port reo ange tsy sécurité reo tsy responsable tsotra hoe nahita maso fa olona nandray anjara anatin'ny famoahana an'io vary io ajanontsika moa zany igny fa le fanendrena ministre zay tsy nisy nanray ato anatin'ny faritany Mahajanga no mahaberesaka eto hoe fa dia nahoana loatra raha ilaza nareo manam-pahaizana zay misy eto Madagasikara misy manam-pahaizana eto lainga hoe tsy ahita hoe misy manam-pahaizana na ray ato anatin'ny faritany Mahajanga raha iresaka diaspora nareo manana be debe koa zany faritany Mahajanga zay tsy vitanay manisa azy na zao ara mahafantatra be debe manoana n'ity fitondrana ty fa dia tsisy ka henatra zany ho an'ny fitondram-panjakana zay satria lasa tena asehonareo zany fa tena hoe tsisy ilanareo amin'ny faritany Mahajanga mety ilazanareo hoe mbola misy secrétaire d'état zany tsy jerenay fa ny ministre eto resaka zay ifampitafatafa amin'ny filoham-pirenena isan-kerinandro ifampitafatafa amin'ny premier ministre isan-kerinandro fanjakana mpanatanteraka izay tokony akaiky ny rafi-pitondrana nefa tsisy zany didikan'izay zany eo zany tokony hevitenany tsirairay fa tena tsy misy lanjany za tsy hiteny hoe misy fotony fa hoe lanjany tsisy zany ianareo na ianareo TGViste tato tsy enikajy amin'io zavatra mandalo henatra ho anareo ianareo moa zany efa tsy tokisana intsony na ny filoham-pirenena koa zany na ny premier ministre koa zany manavaka anay aty amin'ny faritany Mahajanga zay tsy hita ao anatin'ny gouvernement zay misy andreo am'izao ka amiko zany malahelo ihany ny tena na dia tsy niaradia amindreo malahelo hoe ahoana moa fanjakana mijoro zay nanoana anazy presque 99% ny falaniany ato nefa na ministre ray aza tsy azo matoky aho raha tsy teny lany teo président sy teny tsy maintsy nisy ministre tao na tianareo na tsy tianareo zay aloha dia fa caractère anay zay ary zay natonga anazy zany tsy te hiaraka amin'ity fitondrana ty satria ny comportement ko mihitsy mety tsy ho zaka andreo tsy possible raha zao zany tao naneky an'izao zavatra ohatran'izao tsy possible zany tsy mandalo akory zany ary tsy azo saintsainina hoe handalo 0/20 0/22 ny faritany ny Mahajanga tiako Mahajanga ary zay no fampandrosoana azo atao voalohany hafa ihany ny avaram-patana zao tsika tsy ao anatiny eo dia inona am'izay zany ny zavatra zay mba vitanareo zany izy eo henatra ianareo tsy mety mirahina mihitsy amin'ny zavatra tsara zavatra ohatran'izao zany tokony nanao collecte de signature anareo mba nametraka ministre anankiray fa tsy vitanareo le malheureusement tsy vitanareo fa raha zavatra ratsy io ohatra am'izany fampigadrana anay nitambatra anareo fa nimbana ny université ny Mahajanga nitambatra anareo io vary loha io efa tratra eo anareo mianakavy
dia mitambatra anareo hanavotena amin'io zavatra io. Zany hoe jerenareo tsara fa ny solidarité-tsika zany any amin'ny zavatra ratsy foana fa tsy amin'ny zavatra tsara. Ny antso moa anareo moa fihavanana. Ny antso fihavanana anareo zahay eto. Ary zay tsy mpanakorontana ihany koa. Fa zahay mitondra tenin'ny vahoaka, tenin'ny ambany lanitra. Satria zahay miaina miaraka amindreo isan'andro. Nisy teny moa zany izay nataony le olona izay voafidy ato amin'ny faritany Mahajanga, sénateur Alidy bin Youssouf. Ny antso izy firaisankina, ny antso izy fihavanana, ary nananatra koa izy zany anjandry mpanao politika avy afara mba tsy hifanasa vanga na hifanalarabaraka amin'ny anao manjery na amin'ny tambazotra tserasera. Dia nisy teny mihitsy nataony hoe aoka mba lamba malototsika ato amin'ny faritany Mahajanga, dia tsika zanaka Mahajanga moa zany no mba ho sasaitsika zany tsika samy rery fa tsy aseho imasom-bahoaka. Zao ny ana afatra monsieur le sénateur. Nazy dokadoka moa anao moa fa tena hoe olon-kendry olon-dehibe. Ataoko angambany voalohany tonga dia hitsiko ny resaka tsy miaplacé anao hitondra fananarana. Za mahafantatra anao tsara ary anao koa mahafantatra anahy. Raha fahendrena zany angambany tsika roa joro raha sur 100 note izay ho tadiavintsika mety ho 5 sur 100 azonao. Fa za tsy hiteny zavatra be dehibe fa rehefa tsika mivory tsika samitsika mbola ho ambarako anao zay zavatra izay fa zavatra tiako tenenina fotsiny dia zao mizara roa le izy monsieur le sénateur. Misy ny lamba malotony TGV zay tsy tako afenina. Ianareo samby ianareo takoninareo nienatra anareo aza aseonareo anay. Le miady micro, mifanasa vangy, mifangala baraka, ohatran'ny farany tao zany vepanina anareo mbola nitabataba ny député Soalala ao anatin'ny famohamandry olona rehetrarehetra mahafantatra hoe inona moa idiran'ny député Soalala mivary losy simba tia Mahajanga zay nanaovany sonia. Donc dikan'izay ianareo lamba malotonareo avao. Lamba malotony zanaky Mahajanga hafa. Zany hoe ny zavatra lazainao zany dia tianao ambaranao zany amin'ny zavatra ratsy ohatran'io zany tokony fampiaro tsika. Non tsy mety zay. Sika zany raha ohatra miantso fampitambarana anao fihavanana aoka amin'ny zavatra tsara. Mitaky fijoroana anao amin'ny zavatra tsara fa tsy amin'olona zay manapoizina vahoaka amanetsiny. Zany vary 2500 tonnes zany olona maro harary amin'izany. Mety hisy faty aho aza miantso fampihavanana amin'izany. Aza miantso firaisankina amin'izany fa henatra zany. Normalement zavatra tokony nataonao nitaky fampiarana ny lalàna amin'ireo olona voasarivotra amin'ny resaka vary io fa tsy mitaky firaisankina. Diso zay monsieur le sénateur. Eto ny zavatra misy amin'ny samy zanaka Mahajanga iny raha tokantranontsika afaka ifampiresahana zany tsy olana na tsy mitovy firena tsika zany afaka miaraka mipetraka ary mbola tsy nisy zany hatreto. Isorako raha ohatra ka vitanao manao azy zao présent eo fa zao be dehibe ny zavatra nandalo zany amin'ny samy zanaka Mahajanga ary tsy takona fenina. Nanana ny maizy azy Mahajanga je suis d'accord reo ray aman-drenitsika reo na vitandreo reo tsy nahenona zavatra hafahafa. Tsy nisy zany ray aman-dreniny zanaky Mahajanga tamin'ny fotoanandrony mamorona dossier mampigadra zanaky Mahajanga. Asa avytsika nefa zahay niazon'izao zany zavatra zany ary ianareo zany no navitan'izay zavatra zay. Namoronana dossier depuis 2018 natao mihitsy zay nanimbana anay namotehany anay hatramin'izao nareo mbola tsy mijanona. Dia anao nefa eo miantso fampitambarana sy fihavanana amin'ny sanaky zanaky Mahajanga. Lasa eritreritra ihany zany ary mampalahelo. Ny universitén'ny Mahajanga zay anisan'ny sangany era Madagasikara eny ara azo lazaina fa aty amin'ny faritra ny ranomasimbe andianina. Inona ny zavatra nandalo mbola zanaky Mahajanga ihany ange no nahavita namotika ny université io za tsy hisy anaran'olona fa fantako daholo izy ireo. Zay zany. Faharoa zay. Iza nanenjika ny professeur Zafer Antoine, président CAF. Mbola zanaka Mahajanga. Zany hoe raha hijery tokantranontsika tsika zany tsara tsika miaraka mipetraka. Dia miresaka hoe ahoana marina tokony fandraisantsika, inona zavatra tokony isy. Fa le solidarité tsy misy rehefa le etraketraka zany no lasa alohaloatra. Zany hoe rehefa tafitsangana ty fanjakana ty mahafantatsika tsara fa tamin'ny alalan'ny crise 2009 no nitsanganany ty fitondrany Rajoelina hatramin'izao ty dia etraketraka zany no niakarana teo. Dia mbola tohizanareo le etraketraka hatramin'izao. Dia zay anisan'ny nanimba ny ty fihavanantsika ty.
anareo manao abus de pouvoir, manao trafic d'influence nareo amin'ny sampandra-panjakana amin'ny direction isan-sokajiny de zay anisan'ny nanimba ny fihavanantsika rehefa eo anareo tsy miasa fa ny olona miasa no enjenareo raha nanenjenareo anay zao ary normalement tokony efa tsy teny eo efa tokony tsy asa intsony eo satria fa tena nasehonareo mihitsy ny toetra feona bibina amin'ny fanenjenareo amin'ny samy zanaka mahajanga zay zavatra zay zany normal zany raha tsy asian'olo valeur atsika tsisy olo magnaja atsika intsony zao mahatonga ny filoham-pirenena masahany faritany mandrefy ny faritany mahajanga ny premier ministre mandrefy ny faritany mahajanga no nino tsika tsy mirahina atsika mifanenjika atsika mifamono indrindrandrindra fametrahana olona pitarika zay tsy tiany mahajanga ahoana moa ny eritreretanao olona manao zavatra ohatran'io de mitiany mahajanga BAZAR AMPOVOAN-DALANA zany olona ohatran'izany mampiady antsika mianakavy ato idira ny faritra Sofia mikorotana Melaky mikorotana Betsiboka mikorotana Boeny mikorotana anareo mbola maneky taritiny olona ohatran'izany amintsika ato de nareo am'izay nefa mitaky apaisement mitaky anareo firaisankina mitaky anareo fitambarana tsy possible zany io tsy maintsy miaraka amin'ny fifanajana zay no afahana mitondra apaisement zany amin'ny firaisana amin'ny fiarahana safatsy zavatra ohatran'izao tsisy olona mety enoiny zany raha matoa zany mihitsy ny eto Mahajanga ary tsisy ray mandreny ajainy mihitsy ny ato amin'ny faritany Mahajanga fa zay tiany atao vonomaly zao tsika mahita fampiadinana samy TGV tao Ambatoboeny ny olona zay TGV hatrizay tsy pahinao fa anao manangana olona hafa de vakinao ampebe maso ny aty mitariky olona midina an-dalambe ato koa mitariky olona midina an-dalambe zavatra ohatran'izany ny image misy imagenareo aty amin'ny faritany Mahajanga ka zay rehefa anao aloha nareo anomboka an'izay fampihavanana zay de ataovinareo sambinareo ao rehefa milamina nareo zay mba mahita hoe modely anareo fa ianareo de tsy modely mihitsy na fahendrena zany na fampandrosoana ohatran'izay koa rehefa vitanareo zay midira am'izay nareo amin'ny samy zanaka Mahajanga de mifampiresaka atsika miaraka mipetraka atsika ahoana ny fomba ifampitondrana fa raha mbola hoe loam-boto ny ifampitondratsika tsy possible irahina atsika ary tsy possible koa atsika ifankatia koa fa samby amin'ny lalatsika fa ny anamo zany farany de tiako foana manafatra aminareo raha mbola hitady fiaraha-miasa aminay nareo de zavatra marina mety mihitsiny no erahantsika miara-miasa fa raha vao zavatra mahakasika resaka corruption zavatra maloto ohatran'ny resaka vary io aza mifampiresaka aminay mihitsiny fa tsy possible mihitsiny zahay andia hitsipaka vahoaka na hiala eo akaikiny maro anisa fa aoka ny fanapahan-kevitra na ny fivoriana zay atao de mahakasika ny tombotsoan'ny vahoaka tombotsoan'ny maro anisa fa zavatra ohatran'io tsy possible atsika miaraka mipetraka hoe hiaro na de olona tsy manjary aza zay tsy possible zay fa avelao ny olona tsy manjary saziny lalàna avelao izaka zay nataony fa tsy tokony solidarité mihitsy antsoinareo amin'ny olona zay nahavitany tsy mety zay ngambany fa de miara mahita atsika am'izao io BAZAR io AMPOVOAN-DALANA io misy fiara anankiray ty koa misy fiara koa izy eo donc anjaran'ny fanjakana mijery an'izay ny gouvernement vaovao koa tokony mijery an'izay ny aménagement de territoire sy ireo ambaratonga maro isan-karazany mba tsy hisiany zavatra ohatran'izao normalement tokony fodrafitrasa zay hiteraka fampandrosoana no atao fa tsy hiteraka fiemorana ohatran'izao BAZAR ve atao AMPOVOAN-DALANA dikan'izay zany misy risque mety misy olo voadonany tomobile mety misy olo voahitsaka haloto eto manodidina eto satria BAZAR zany tsy maintsy mamorona fako zay moa zany izy fa manaraka angambantsika mitondra fanazavana misy kokoa ka samia tsika mitsakotsako an'izay tsy fahazahoantsika ministre izay mba mandinika am'izay zany hoe ahoana ka tsika ty zany tsisy fotony ary tsy tokony isolelaka intsony za moa zany de fa miteny foana hoe raha vao miteny hoe mpanao politika zany amin'ity fitondrana ty raha vao ty amin'ny faritany Mahajanga de aza lazainareo fa hoe mpisolelaka aza atao an'izany tsony fa teneny hoe pitelina mandalo ny tsara ateliny mandalo ny ratsy ateliny zay zany zavatra misy am'izao hoe fitelemana mihitsiny fa tsy fisolelahana intsony tsy misy angambany mépris na tsy fanajana na inona moa zany tsy fanasiana dikany fotony mihoatran'izao zavatra miseho aty anaty faritany Mahajanga indray nitoraka aty na ministre ray na ministre zay farany everitsika hoe inona moa ty ministre Strapontin moa zany fitenenandreo azy zay mbola namendro ny lalatina raha kototra zafy na de hitantsika izy tezitra iny sangisangy moa le zako an'izany tsy misy ministère ambany zany fa kosa na zanany na zafin'ny ministère zany tsy namenatsika ato anatin'ny faritany Mahajanga ka henatra zay ho antsika mianakavy tsy ireo zay mitondra reo ihany fa na isika vahoaka koa zany mba concerné ao anatin'izay ka de misaotra amintsika rehetrarehetra